Mandritsilavo ihany koa ny mponina ao anatin'ny distrikty Akazobe amin'izao fotoana izao noho ny fisiana asandalo. Raha ny zava-nisy farany teo dia omby 100 no lasa nireto jiolahy ireto. Mirongatra ny asandalo ao amin'ny distrikty Akazobe amin'izao vanim-potoana fiakaram-bokatra izao. Ny tapany andrefana, ny avaratra sy ny ilana atsinanana no tena betsaka ny asandalo. Ny herinandro teo ohatra dia dahalo efatra matin'ny zandary. Nisy ihany koa ny fanafiana indron-sesy tao Ambolotarakely ary omby 100 ny very. Tsara nefa mivogabalo amin'ny distrikty Akazobe tamin'ity topambolena ity. Eo amin'ny 3 taona isaky ny hektara no tamin'ny vokatra ary ny ilana andrefana Akazobe ny tena nahitany bokatra araka ny tatra nataon'ny solombavavahoaka Ravelona Nosy Mamitiny. Tamin'ity taopamon-karany ity dia tsara ny vary satria be ny orana nefa ny cyclone tsy nisy izay nandrava ny tanimbary dia tsara. Fa ny amin'ny ilany andrefana aty amin'ny faritra Mangasoavina zany ny olana misy tetezana tapaka tamin'ny andron'ny cyclone tamin'ny herintaona dia mbola tsy vita hatramin'izao. Dia lasa ambany be ny vidim-bokatra any amin'ny Tatsaha ka ireo no mba mahavelotaraina ireo mponina ny Mangasoavina ireo dia angatahana izy ireo mba vitany tetezana io. Fa amin'ny ankapobeny na Ankangara na Akazobe na Ambotromby na aty amin'ny faritra atsimo aty Afiaonana dia saky tsara ny vokatra. Ny varina Akazobe mantsy ny mamatsy aty amin'ny distrikty Ambohidratrimo sy any amin'ireo ilay mpandrara vary amin'ny faritra Itosiny sy aty Andravoahangy koa aza. Ankoatra ny vary tsara ihany koa vokatra tsaramaso sonjo ao Akazobe. Manoloana ny tsy fahandriam-pahalemana ao Akazobe dia miantso ny andraisam-pitandro filaminana andraikitra noho izany ny solombavavahoaka Ravelona Nosy Mamitiny.